MG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Vonina hitondra firenena ve ny mpitondra sa vonina hiaro seza sy hanamafy ny fahefany sa hiroso amin'ny fanovana ve sa nomaly tsy miovaka ny eo no avadibadika amin'ireo mpikambana andrafitra ny governemanta. Miditra any am-ponja mamita ny ambony sazany avy hatrany Romy Andrianarisoa raha vao manitsaka ny sistany ny Royaume-Uni. Io no isan'ny voarakitra ao anatin'ilay Ily Rumoval Scheme fepetra miatra ny antoerana ho an'izay voafonja tsy mizaka ny zokirenena Britanika. Mila manova famindra amin'ny mpitondra, indrindra mikasika ny famolavolana ny politika akaben'ny fanjakana, izay atolotra mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana ny antenimieram-pirenena ny fahasivy sy ny 12 ny volana Aogositra ho avy izao, hoy ny solombavambahoaka. Tokony afindra ny tsy hafaza rehetra voaroro sy tomponantoka amin'ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny distrika ny Beroro, hoy ny solombavambahoaka. Angatana ihany koa ny isiny fanadiadiana lalina hafantarana izay tena tomponantoka amin'ny fanakorontanana. Any ivelany niala tanteraka ny Niger ny tafika Amerikanina nanomboka omaly araka ny fepetra napetraka ny fitondrana miaramila ny antoerana. Raha ny fatombohan'ny volana Jolay no efa nanainga atao amin'ny tobon'ny Amer ireo miaramila manodidina ny valonjato, 200 sisa izy ireo no nanainga tamin'ity androany ity. Ny antsiprian'izay. Finaritra tomoklasy tomovavy tonga soa indray atao anaty fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity atena ny araba ary manasana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany tony mahazatra matoan-datsoratra nondeha anokafantsika ny fiarahana amin'ity alina ity. Vonina hitondra firenena ve ny mpitondra fanjakana sa vonina hiaro seza sy hanamafy ny fahefany sa hiroso amin'ny fanovana ve sa nomaly tsy miovaka ny eo ihany no avadibadika amin'ireo mpikambana izay andrafitra ny governemanta ho avy eo. Matoan-datsoratra Gaetan Andriatsilavo. Iray volana latsaka izay no nametra-pialana ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta teo aloha, tsy mbola nisy fanendrena ireo mpikambana vaovao hatrizay ka hatramin'izao. 4 andro tao aorian'ny fametra-pialana nefa no efa voatendrika niverina amin'ny toerana na Prime Ministre azy indray i Christian Tsay. Hiatrika fivoriana tsy ara-potoana ny solombavambahoaka ny 7 hatramin'ny 12 ny volana Jolay ho avy izao. Ahafahan'ny Prime Ministre manolotra ny PGE na ny politique générale de l'État. Io PGE io izay voalaza fa iompana bebe kokoa amin'ny fanatsarana ny capital humain, ny fanatsarana ny toe-karena amin'ny alalan'ny fametrahana orinasa ary ny fametrahana fitondrana tsara tantana. Raha nivoaka io fampiatsoana fivoriana tsy ara-potoana io, mazava ho azy fa tsy maintsy ho alohan'io fotoana io no hafantarana ireo mpikambana vaovao andrafitra ny governemanta ka iona voalohany amin'ireo solombavambahoaka eny Tsimbazaza. Raha ny voalazan'ny lalam-panorenana ao amin'ny 1970 dia ao anatin'ny 30 andro nanendrena azy no tsy maintsy anoloran'ny Prime Ministre eo anolohan'ny parlemanta ny io politika ankapobeny ny fanjakana io. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe isy ve ny fiovana sa ny eo ihany no avadibadika? Raha ny hita aloha dia sahirana ny mpitondra hijery sy hifantana izay olona tena ahafehany asany ka hanala ny firenena amin'izao fahavoazana menjaty amin'izao. Ankoatr'izay nefa dia tsy maintsy ho ireo olona hita fa afaka ho baikona sy haro azy amin'ny fitazonana ny fahefana sy fanamafisana ny fahefana no raisiny. Mety ho izay ngamba no nasarotra ny fandidina ka iray volana ty aoriana mbola tsy mijoro izay mpikambana vaovao eo anivon'ny governemanta izay. Porofo manambara fa tsy vonina hitondra firenena ny mpitondra fanjakana fa kosa vonina ary manao izay farahieriny hitazonana fahefana sy hikatsahana tombotso manokana. Inona no antenaina iova ao anatin'izany? Kely ny fanantenana fa isy olom-baovao maro ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Tsy maintsy ho ny eo ihany no avadibadika ka izay tany amin'ny fampianarana ambony ohatra afindra ny amin'ny indostria, izay tany amin'ny serasera
avadika any amin'ny angovo sy ny maro hafa. Raha nitatr'izay nefa dia hita fa tsy naomby ary tsy nahitambokatra ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta teo aloha ireo. Raha naomby, itokona sy grève lava tahaka ireny ve ny mpianatra eny amin'ny université? Izy ve ireny fuite des sujets isan-karazany mandritra ny fanadinam-panjakana ireny? Ho tahaka izao ihany ankehitriny izao ve ny lalana eto amintsika? Ho tapaka lava tahaka izao ankehitriny izao ihany koa ve ny jiro sy ny rano? Na koa ikorosofahana tahaka ny ainana amin'izao fotoana ve ny fiainana ara-tsosialin'ny mponina? Ka itombo ny tany tsy fananana asa, itombo ny asan-dahalo sy ny fahasairanana isan-karazany. Ny tena olana goavana atolotra ny politika ankapobeny ny fanjakana, ka tsy ireo efa teo ihany ve no namolavola izany? Voalaza ao amin'ilay 9:20 ny lalam-panorenana hatrany, fa eo andalam-panatanterahana izany fandarana asa izany. Raha toa ka misy ny fanovana, everin'ny gouvernemanta fa tsy maintsy atao. Ny praiminisitra no manolotra ireo fanovana ireo eo anivon'ny anteny miaram-pirenena, izay afaka manolotra sosikevitra ihany koa. Raha hanolotra sosikevitra ny solombavambahoaka, tsy ireny efa niarahana hita ireny ve ny mety ho endriky ny any amin'ny anteny miaram-pirenena? Ka ireo mahaleo tena izay nanao fanambarana fa anoana ny fitondrana, ny filohan'ny anteny miaram-pirenena izay voafidy zato isan-jato. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alay ity, miditra ny amponja mamita ny ambony sazany avy hatrany ireo miandriana arsora vao manitsaka ny sistany ny Royaume-Uni. Io no isan'ny voarakitra ao anatin'ilay IRS na ny ILI removal scheme, fepetra miatra ny Royaume-Uni ho an'izay voafonja tsy mizaka ny zoam-pirenena Britanika. Ny IRS izay fepetra raisy ny tompony andraikitra ny fonja Britanika ho fampianana ny isan'ny voafonja izay eo ambany fifehezany fa misy pitsopitso maro mifanaraka aminy, ka isan'ny nafeno izany ity namana akaiky ny Andry Rajoelina ity. Onona sainy. Mitoetra ny resabe sy ny fanontaniana anivon'ny fiarahamonina momba na tafavoaka ny Roméo Sandrianarso amponja tany Royaume-Uni 12 volana taoriny nisamborana azy no ilay rarankolokolo goavana tamin'ny orinasa Jean Fields. Ao no milaza fa nisy nareo lavatanana indray tany ambadika tany ka antony izao fivoahana izao. Ao koa no manambara fa nisy nampiasa ny fahefana teo am-pelantanany na fa nity namany ity nivoaka. Teo anatrehan'izany rehetra izany, araka ny efa notanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao sy ny tantsorika ireo mpahalalana ary ny fikarohana ny tanterahana, misy ny antsoina hoe ERS na ILI removal scheme miatra ny Angleterre sy Pays de Galles ho an'ireo voafonja any an-toerana tsy mizaka ny zoam-pirenena Britanika. Io ERS io izay nangatany Roméo Sandrianarso na ny mpisolo vavazy na ahafahany nivoaka ny fonja herinandro mahery zay ka nahitana azy tao ny TV5 Monde ny sabotsy teo. I Royaume-Uni izay manana ny rafitra manokana mandinika ny antota taratasy nireo voafonja ka isan'ny mandrafitra izany ny tompony andraikitra eo anivon'ny fonja, ny sampandrara momba ny fifindramonina, ny eo anivon'ny fitsarana. Izy ireo izay mandinika ny antota taratasy nireo voafonja teratany vahiny any Royaume-Uni, mendrika ny ahazo sy mahafeno ny fepetra amin'ity ERS ity araka ny fampitambavao navoaka ny ministerany ady tany Britanika ny 7 febroary 2024. Ny antsipirin'ity ERS ity izay mahatratra 730 pejy ahitana ny aminy hoe inona avy ireo fepetra ahafahandreo teratany vahiny migadra ny Royaume-Uni misitraka izany. ERS izay raha tsorina sy fitinina natao andreo teratany vahiny izany hoe tsy mizaka ny zoam-pirenena Britanika. Tsy nisy idiran'ny fanotonana ny filaminam-bahoaka no mampigadra azy, tsara fitondratena tany amponja. Ireo no isan'ny fepetra ahafahana misitraka ny ERS. Raha tsoana avy amin'io, hita fa nafen'ny fepetra i Roméo ary nivoakiny, saingy maro ihany koa ny fifanarano nosy ny aviny ary voalaza mazava ao ihany koa ireo miandry azy raha tsy manaja ny fitsipika sy ny fifanarahana izay efa nampahafantarina azy mialohany nanaovany sony sy nivoahany ny fonja Britanika. Ny tompony andraikitry ny fonja no mpanapa-kevitra amin'ny ankapobeny na mahazo ERS na tsy ny voafonja teratany vahiny iray, mikajy ny sazy sy ny ambiny mbola tavela ary mampafantatra izany amin'ny ambara-pitonga-pahefana mahefa toy ny ministerany ady tany. Fepetra maro ihany koa no jeren'ny mpandrarany fonja vao manome na tsy ny ERS ho andreo teratany vahiny. Voalohany amin'izany, raisy ny tompony andraikitry ny fonja ny daty nanomboana ny fikarakarana ny antota taratasy ny voafonja izay nangataka ny ERS ary ampitaina amin'ireo sampandraraha misana ny fifindramonina sy ireo tompony andraikitra mandinika ny fangatahana. Ny tompony andraikitra voalohany eo amin'ny fonja no tompony fanapa-kevitra na mahazo na tsy ilay mpangataka. Miato ny fotoana nanefana ny sazy amin'izay andro sy volana nivoahan'ny fonja. Izany hoe ho an'i Roméo miato eo amin'ny faraky 12 volana ny saziny ary niala avy hatrany tany Royaume-Uni izy. Amin'ny fotoana rehetra iverenana ny Royaume-Uni samboriny mpitandro filaminana avy hatrany ity talen'ny kabinetra teo aloha teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika ity
ka mamita ny sazy ambony izay mbola misy 1.3 volana. Ary ankoatry ny ambony sazy mety ampy hatramin'ny 5 taona indray ny saziny raha mbola miverina any izy noho izy nanitsakitsaka ny fifanarahana sy ny lalàna momba ny fifindramonina Britanika. Ary ankoatr'izay fampidirana ponja izay misy ihany koa ny fandoavana ny lamandy. Ary na inona antony iverenany any na ho ministra izy na ho délégation hiaraka amin'ny Andrazely na ny Royaume-Uni dia ho voasambotra ary miatra vetrany ny ambiny sazy 1.3 volana araka ny fepetra voarakitra ao anatin'izay EURS izay hatrany. Raha tsorina araka izany tsy mahazo mandingana ny Royaume-Uni intsony ireo mivosy rehefa nivoaka ny fonja herinandro lasa izay, raha tsy izay ny fonja indray no miandry azy any Royaume-Uni. Isan'ny fepetra nahazoan'ireo mivosy ny EURS ihany koa ny fahafenoan'ny fepetra momba ny faretany sazy efa vitany. Ny fepetra ny EURS izay milaza fa raha latsaky ny 5 taona sy 1.5 volana ary efa navita ny 2/3 ny sazy dia tsara toerana isitraka izany. Ireo mivosy izay navita 1.5 volana tamin'ny 3 taona sy 9 bolana an-tranomaizina azony ka mifanaraka tsara amin'ilay fepetra. Rehefa feno ny fepetra iantoana ary arahamaso ny fivoahan'ny voafonja ny figadrana faran'izay aingana sy ny fialan'ny sistany. Isan'ny antony nametrahana ity EURS ity moa tany antoerana raha ny angom-baovao tanterahana hatrany ho fampihenana ny isan'ny voafonja any Royaume-Uni, ny fonja ny antoerana izay efa miafeno ankehitriny. Hatramin'ny androany araka izany mbola mitombona ny ahiahan'ny mpanara-baovao fa io EURS io no nahafahany ity taleny kabinetra teo aloha teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika ity nivoaka ny fonja Britanika. Izany hoe mbola mibaby eloka noho ny kolokolo nataony ity olona akaiky ny Andrazjoelina ity. Ary mitata ho aminy raha mbola miverina ny Royaume-Uni izy ny sazy 1.3 volana an-tranomaizina. Ny fanamafisana ny fifandraisany la Frantsa sy Madagasikara no tadiavan'ny Frantsay amin'izao fotoana izao. Ho ny mpamakafaka fiainam-pirenena no sady paitoekarena ihany koa. Izay no isan'ny antony iraina marotany Société Générale tamin'ny Bread Bank Populaire ny BFV Société Générale amin'izao fotoana izao. Henri Florian. Ny andro ny oma no namoaka fanambarahana ny teo anivon'ny Société Générale fa namidin'izy ireo tamin'ny Break Bank Populaire ny Société Générale Madagascar rehefa nandalo fasahirana tsy mety vava ary taorin'izay ihany koa no namoaka fanambarana ihany koa ny Bread Bank fa ho fanamafisana ity fanambarana ity. Ny Bread Bank Populaire Frantsay araka izany no mitana ny anjara lehibe indrindra eo anivon'ity orinasa ity. Araka ny fifanarana natao ny Break Bank Populaire no mandray an-tanany ny hetsika rehetra ataon'ity sampana ity sy ny mpanjefa rehetra ary ny mpiara-miasa rehetra eo anivon'ity orinasa ity. Tsy voafaritra mazava ny teti-bidy izay nifandarany ireto banky ireto fa kosa efa nanana ny tantarany ihany koa ity banky ity ho ireo paitoekarena. Ny lasa mikasika ny PFV dia tamin'ny taona 1979 no nanaovana ny privatisation. Izany hoe tamin'izay fotoana izany PFV zany ny lasa ny Société Générale. Tamin'izay fotoana izay nisy 103 milliards FMG nanaovana ny assainissement ny PFV. Nefa ny PFV namidy tamin'izany fotoana izany à 70 milliards FMG. Zay zany le fipetraky le izy. Ny assainissement nefa 103 milliards. Le izy le assainissement zany lazaina fa hoe ho remboursé le mpandray azy aty aoriana fa tsy nisy an'izany. Zany hoe namidy zany au franc symbolique tamin'izay fotoana izay PFV taty amin'ny Société Générale. Amin'izao fotoana namidy ny PFV tsy privatisation ny anaran'io fa cession de part classique io. Namidy ny Société Générale amparany ao anatin'ny PFV. Zay efa lasa Société Générale Madagascar. Anatin'ny tsara fantatsika ny BPCE, zay maison mère ny BRED, na hoe Banque Populaire Caisse d'Épargne tamin'izany fotoana izany ny anarany. Efa actionnaire majoritaire BPCE zany. Efa actionnaire majoritaire atao amin'ny BMOI, dia izy niala atao io dia io lasa ny Marocaine io ny Banque Centrale Populaire ny Banque Centrale Populaire ny majoritaire amin'izao fotoana izao ao amin'ny BMOI. Fa na eo aza izany rehetra izany
na mafisiny ty pahetsoaka ireny nanaovana fanadadiana ty ihany koa fa mila malina hatrany ny fanjakana malagasy indrindra fa nivoaka malagasy iray manontolo malona ny fampidirana ity banky vahiny asy eto amintsika ity na eo aza ny fampiroboroboana ny fiara-miasa eo amin'ny nosy la Réunion sy Madagasikara mila soroana ny zavatra mety iseho sa ho tonga any amin'ny colonisation de terre sala ny zava-misy tamin'ny taona 2017 ny enjeu-n'le BRED tonga ta Madagasikara ny aza dino zany fa ny BRED banque ny territoire d'outre-mer frantsay amin'ny territoire d'outre-mer ny tena misy ny BRED zay aloha zany ny tsara fantatro de atao la Réunion misy BRED ny tetaviny frantsay zany amin'izao fotoana zao fanamafisana ny fifandraisana Madagasikara sy la Réunion de ny dikan'izay zany anisan'ny mission amin'ny BRED zany i-accompagner ny investisseur réunionnais sy ny mpamboly réunionnais wakatỳ Madagasikara de ny danger an'izay zany marina fa ilainy zay zay fifandraisan'izay fa ny danger an'izay mila mitandronytsika hoe tsy verina indray colonisation de terre ohatrany natao tany sakay taloha amin'ny 2017 ary zay natonga ny olana tamin'izay fotoana zay anisa natonga ny olana de natonga ny voaroka ny tiako ho azotsika zany ny enjeu lehibe zany zay accompagnement ny réunionnais makatỳ Madagasikara zay matonga ny BRED zany tonga eto Madagasikara satria BRED ane zany c'est une banque spécialisée alors que Société Générale c'est une banque un peu plus généraliste raha par rapport amin'ny lalo sur le plan bancaire zany tsy mahafantatra ny terrain régional kokoa no BRED Société Générale satria ao anatin'zay stratégie zay BRED na mafisy ny pahetsokarina hatrany fa tsy misy akony ho an'ireo mpindrambola sy ny mpitahiry vola na misy aza ny fivoam-pitantanany sy ny fivoananariny eo amin'ity banky ity fa tokony hitondra fanazavana bebe kokoa ny mpanjifa azy ireo tompona ndraikitra isan-tokony fa voizina mafy amin'ny serasera amin'izao fotoana fa hoe miasa mafy ny mpitondra fanjakana ka miroso amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa lalam-pirenena faharoa izay amboarina isan-taona 5 tsy hita mivaingana ny vokatrizay asa fanamboaran'izay Gaëtan Andriatsilavo voizina mafy ankehitriny ny serasera ilazana fa miasa sy mandray andraikitra mamany olana menjady amin'ny fahasarotana teraka ny fahasimbany lalana ny mpitondra fanjakana isan'ny voizina mafy amin'ny aino aman-jery isan-karazany any anaty tamazotra serasera sy ny maro hafa ny firosoana amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa Antananarivo Tomasina voalaza amin'izany fa miroso haingana ny asa ho fitinjovana ireo mpiala sasatra amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao ho kitihana avokoa ireo lavaka rehetra mialohan'ny anaovana tara azy iray manontolo ary misy aza ny milaza fa mandeha ny fanamboarana eny autoroute ary mandeha ihany koa ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa tsy misy maharatsy izany ary zay ny fananaovana antsoavo hatrizay ka hatramin'izao ny anamboarana sy kojakojana ny lalana eto amintsika ary ny lalana rehetra io nandrenesana fitarainana io fa tsy ny lalam-pirenena faharoa ihany tombony lehibe ho an'ny olona rehetra ny fahavitan'ny lalana ahafahana mivezivezy saingy tena izay fanamboarana araka ny tokony ho izy izay ve no zava-misy sa ilay hoe mikorapaka amin'izao ankatoky ny fanendrena ireo mpikamana vaovao eo anivon'ny gouvernemanta izao antony isa-taona dia kitihana ary asiana fanamboarana hatrany ny lalam-pirenena faharoa fanamboarana izay tsy vita manontolo fa amin'ny ampahany 10 na 20 kilometatra ihany dia mijanona ary miverina simba indray rehefa avy eo ka iny ampahany vita iny ny voizina sy amafisina amin'ny alalan'ny serasera ny volanao kosa tsaraiky amin'ny 24 tsy ahivina nanamafy any rajoelina fa irosoana ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa tamin'izay fotoana dia voalaza fa orinasa 3 no nahazo ny tsena anamboarana ny lalana Brickaville sy Tomasina ny volana jolay 2024 nisy ny fidinana ifotony nataon'ny ministra tompona andraikitra ka nilazana fa amboarina indray ny lalam-pirenena faharoa fotoana mialohan'ny fifidianana io hoentina milaza fa miasa ary mandray andraikitra nijanona ny asa fanamboarana ny volana desambra mazava ho azy ny apotika ihany koa ireo ampahany kely efa vita nitsahatra ny fanamboarana tao aorian'io volana desambra 2024 io ary taty aoriana ny volana febroary 2024 notokanana ny Pomangoro ary dia mbola nentina ny laza fa miasa sy manatsara ny lalam-pirenena faharoa ny mpitondra fanjakana izao indray io miroso amin'ny fanamboarana io ka amboarina ny eo anelanelan'ny Moramanga sy Antsapanana
ary Brickaville hatrany Tomasina, ankoatra ny lalana ao Manjakandriana. Izany hoe isaky ny misy fanapahan-kevitra goavana ho raisiny eto amin'ny tany sy ny firenena, vao erisoana ny fanamboarana amin'ny ampahany ary voizina mafy ahavariana ny sain'ny be sy ny maro. Io fanamboarana lalana isan-taona eto amintsika io tsy aivina no nampiaka-peo ny mpamady vola sy mpiara-miambinantoka amintsika, ary isan'izany ny maso ivony vondrona Eropeanina. Isan'ny nanehoany maso ivony vondrona Eropeanina hevitra tamin'izany ny tsy fahaiza mitantany ny mpitondra fanjakana mikasika ny fanamboarana sy ny fikojakojana ny lalana eto Madagasikara. Tsy misy lalana maharitra izay vita tsy ampiray taona akory dia potika, any ka amboarina isan-taona ary vola very fotsiny ihany. Rary ny raha ampiaka-peo ny mpamady vola satria manana tamberina ndraikitra ka tsy maintsy manao tatitra ny amin'ny vahoaka mpanome vola ihany koa izy ireo. Ny vahiny no niteny satria efa tsy takona fenina intsony ny kajikajy sy ny afera misy eto amintsika, indrindra mikasika ity fanamboaran-dalana eto Madagasikara ity. Eo anatrihan'izay rehetra izay mila manova famindra ny ampitondra, indrindra mikasika ny famolavolana ny politika ankapobeny fanjakana izay atolotra mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny miram-pirenena amin'ny fahasivy sy faha-12 ny volana aogositra ho avy izao. Hoy ny solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara voafidy teo anivo amin'ny boriboritany fahatelo. Tsy tokony atao haitraitra sy fahazarana fotsiny ihany hoy ny fanazavany ny fanolorany politika ankapobeny fanjakana io. Politika izay efa hita fa nandetika ny firenena anatin'izao fantrana lalina izao. Christian Ndimby. Nolaniny filakevitry minisitra manokana omaly ny didim-panjakana laharana fa 420 tsipika 740 izay miantso fivoriana tsy ara-potoana ny parlemanta ny zoma fa 7 ny volana aogositra 420 sy ny alatsinainy 12 aogositra 420 avy izao ho famperana nandiny fa 470 sy fa 520 ny lalam-pandrenana. Ladinika hodiniana amin'izany ny fampahafantarana amin'ny parlemanta ny fandaharana asa fanatanterana ny politika ankapobeny fanjakana araka ny andininy fa 770 ny lalam-pandrenana. Mbola mijanona ho fahazarana fotsiny ihany fa tsy misy vokatra azo tsapain-tanana eny anivy ny fiainam-piarahamonina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny politika ankapobeny fanjakana tao anatin'izay taona maro ny fanesy izay. Hoy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Antananarivo renivohitra ao amin'ny boriboritany fahatelo raha naneho ny heviny tamin'ity androany ity, haitraitra ny mamaika izao fitondrana izao fa tsy izay tena marary ny vahoaka eny fotony ho hatrany ny fanazavana. Izay ny lazako teo hoe rehefa ela loatra eo amin'ny toerana anankiray ny olona, indrindra fa ny prime ministre zany zao dia lasa fahazarana fotsiny, indrindra tsy misy pression intsony. Ny prime ministre izay mandalo eny amin'ny antemera-pirenena dia ny ankamaroan'ny firenena ary matahotra hiatrika solombavam-bahoaka. Fa ny antsika eto dia satria hoe manana amin'ny maro anisa dia lasa fahazarana fotsiny. Ka ho anay manokana zany dia tena miandro zava-baovao zay mba tena hoe hitondra vahaolana ho an'io olana izay iainany vahoaka. Androany raha miresaka piramide masoloatsika dia misy ny atao hoe filana fototra sy ilainy vahoaka andavanandro ireo mila vahana. Ary indrindra moa ity prime ministre zay heveritsika fa tsy mbola misy gouvernemanta zay mitsangana. Androany tsika mitena zay fa raha mitsangana rapitso ny gouvernemanta arabasoa arabatsara fa raha sanatria zany tsy mitsangana dia lasa karazana endrika fotsiny sy fahazarana fotsiny fa tsy misy fiatraikany eny amin'ny vahoaka malagasy. Tsy maintsy manova ny politika ny fitondram-panjakana ankehitriny fa tsy ny politika ny kinamanamana hatrany ny hitondrana ny firenena ao anatin'izao fiandrasana izay andrafitra ny gouvernemanta vaovao izao ho hatrany ny fanazavana. Raha ametraka ny gouvernemanta izao fitondrana izao dia gouvernemanta tokony ahitana taratra ny atao hoe fisokafana manoloana ny olana menjady eto amin'ny firenena. Betsaka ny ataontsika hoe olona manam-pahaizana, teknisianina, mpanao politika ihany koa sy afaka apetraka amin'izany toerana izany. Tsy fotoana ny kinamanamana intsony zao fa fotoana ny famahana olana eo anivon'ny firenena malagasy. Ka ho anahy manokana dia miantso ny fitondram-panjakana mba hisokatra voalohany indrindra, ny faharoa ihany koa mba ametraka olona izay afaka anatanteraka ny atao hoe filan'ny vahoaka fa tsy finanamana intsony. Efa hitantsika nge zany tamin'ny mandat teo aloha ary fantaritsika ny fananana zao fanjakana zao ny fahefana feno. Tena nivy ny antemera-pirenena nanana amin'ny maro anisa, tena nivy ny antemera-ndoolona nanana amin'ny maro anisa, tena nivy ny ben'ny tanàna ny fondrom-bahoaka patro zany resaka zany nanana amin'ny maro anisa. Fa mitondra anakay zany hitantsika ny resultat
fanena anitra ny malagasy dia ivony ray volana latsaka izao no nametra-pialana ny gouvernemanta ary nametrahana Antsay Christian ho premier ministre lehibe ny gouvernemanta roa andro tao aoriana io. Fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao araka izany ny hoe ho tafatsangana mandritra ity fivoriana tsy ara-potoana ity ve ny gouvernemanta vaovao sa mbola hitarazoka indray iandro amin'ny fotoana mapetipety ny mpitondra fanjakana. Iverenantsika vetivety ny pejy ny toekarena amin'ny fanafarana entana no betsaka fa tsy ny fandefasany entana raha ny eto Madagasikara ka tsy mahagaga raha mitotongana hatrany ny ariary manoloana ny euro sy ny dolara. Tsy manana politika mazava momba ny réserve de change sy ny réserve en or monétaire ihany koa ny fanjakana malagasy izay tokony hanampy amin'ny famarina toerany ariary. Itoeraka izany ny fitotonga ny vola malagasy raha tsy mametraka politika mazava ny fitondram-panjakana eo anatrihan'izay ny Elara Nefson. Tsy mitsahatra mitotongana atrany anisanda ny ariary raha ampitahana amin'ny euro sy ny dolara. Amin'izao mitentina 4,704 ariary ny euro iray ary 4,504 ariary ny dolara iray. Mitoetrany ny fahabangana eo amin'ny balance commerciale eto Madagasikara ka tsy mitsahatra ny amian-danja ny ariary raha ampitahana amin'ny euro sy ny dolara izay tsy mitsahatra ny miakatra hatrany. Tsy misy fepetra raisina ny entana afarana no betsaka noho ny entana izay ahondrany ny firenena. Tsy ny balance commerciale ihany fa déficitaire ihany koa ny balance de paiement izay vola mivoaka sy miditra eto Madagasikara. Ny tsy fisiny ny fanampiana arabola avy any ivelany ihany koa no isany mampiendanja hatrany ny ariary raha ny fanazavana. Tsy manana politika mazava amin'ny fametrahana ny réserve de change sy ny réserve en or monétaire ny fanjakana izay tsy manampy ny sandam-bola malagasy fa tsy mitsahatra ny mitotongana ny ariary. Tsy mitsahatra ny amian-danja hatrany ny ariary raha tsy mametraka politika mazava ny fanjakana ary mampitombo ny vokatra izay ahondrana sy mampiena ny entana izay afarana avy any ivelany. Miteraka fahasahiranana ho an'ireo mpandraharaha malagasy ny fitotonganana hatrany ny ariary ny fanazavana ary isan'ny mampananosatrotra ny fandraharana eto Madagasikara ny fiaindan-danja ny ariary. Iazo ny mahajanga vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Mitoetrany ny fanamboarana vovo sy fanomezana rano fisotro madio any vahoakany mahajanga izay ataon'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara afak'andro Christian amin'izao fotoana izao. Efa mahatratra 700 izay ny vovo vita ny antoerana tao anatiny 5 taona ny maraina teo. Nisy ny iraka nampanaovany ity farany amin'ny fijidian'ireo fokontany eo andalam-panamboaran'izay vovo any antoeran'izay. Anja Robert Kolomajanga. Mitoetrany ny asa sosialy fanamboarana vovo fanomezana rano fisotro madio ho an'ny vahoaka ny Mahajanga. Etsika izay efa fanaony ny député Afak'andro Christian manerana ireo vakiparitra eny amin'ireo fokontany 420 eto Mahajanga tapitanana hatramin'izay. Manavitra fianakaviana maro tokoa ny vovo nomeny ny député Afak'andro Christian izay efa mahatratra 700 eo izany. Ny maraina teo dia nisy ny fitsidiana ireo vovo miisa 5 nataon'ireo staff ny député Afak'andro Christian teto Mahajanga. Vovo izay eo andalam-panamboarana ao amin'ny fokontany tsara rano ambany sy ny fokontany tsara rano Nosikely eto Mahajanga. Tsy hainay ny angina mitondra ny tenin'Andriamatoa solombavam-bahoaka mampafantatra ny amin'ny vahoaka fa tsy hoe mamela anareo irery akory député fa tsy mitsahatra izy no mikatsaka sy mikendry izay asoantsika vahoaka. Iarahantsika mahatsapa zany zao nandritran'izay fotoana izay fa filana fototry ny vahoaka ny rano manao fanentanana izahay ho an'ny fitondram-panjakana fa indrindra ireo mijirama mba hijery ny vahaolana maharitra satria hita zany zao fa tena mijaly eo amin'ny lafiny ara-jiro sy rano ny vahoaka izany hoe vahaolana maharitra ny ilaina mba tsy verimberena ny olana ohatran'izao. Na izany na tsy izany dia mampanantenantsika ihany koa fa maro programme nasa izay mbola ho tanterahana mety ho gagantsika hoe tsy anjaran'ny député zany fa kosany tompona andraikitra izy ary afaka mifandraharaha sy mitady mpiara-nombonantoka mba ahafahana manatanteraka programme maro. Efa 5 taona izay i député Afak'andro Christian no nanamboatra vovo ho an'ny mponiny Mahajanga ary tena nanavotra fianakaviana maro izany. Izany hoe dia mbola tsy mpitondra ary izy na mbola tsy lany ary izy tamin'izany dia fa ny fototra manokana tamin'ny sosialy izay ilain'ny vahoaka amin'ny fiainana andavanandro dia ny rano izany fa 700 vovon-drano no efa natsangany sy napetrany ho antsika vahoaka eto. Mbola maro no atao ary
tsy anina amin'ity vovondrano ity fa mety ho forage mihitsy ny ary zany atsoatsy na mbola tsy misy aza ny famatsim-bola avy amin'ny fanjakany dia mikatsaka zava-tsoa ho an'ny vahoaka ny mahajanga trany député Afakandro Christian raha ny fanazavana trany. Raha mialy eto Mahajanga ny solombavam-bahoaka antsika dia tsy mandeha mitsangatsangana na manao zavatra hafa fa mikatsaka sy mijery hatrany hoe inona no tokony atao. Tsy mipetra-potsiny ihany koa ireto mpiaradia amin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany Afakandro Christian ireto fa midina eny fotony manara-maso ny zava-misy. Miezaka lalandava zay zany mijery ireo toerana izay sarodrano na koa sahirana aradrano satria zay anisany vinavinany monsieur le député manatanteraka na koa manampy ireo olona sahirana aradrano ka mankasitraka manokana ny monsieur le député. Mahatsiaro afa-pasahirana anaraka izany ny renim-pianakaviana mahazo vovo tahaka izao. Amizao amin'ny andro zao zay ty amin'ny telo maraina tsisy toromaso mihitsy milatsa rano misaotra anazy na mia vovanay ty tsara rano. Itoy amin'ny fanolorana fitaovana ara-pahasalamana eto Mahajanga ny asa sosialy n'Andriamatoa Afakandro Christian solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tato amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany izy izay mikatsaka hatrany ny anasoavana ny vahoaka ny Mahajanga. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny sendra vetivety eo anaty doka fohy mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny tranga-piarahamonina tany Mananjary mahakasika ny mpivady mpiambina trano na teratany vahiny novonoina lehilahy gadra tafavoaka tamin'ny fomba tsy mazava rehefa avy eo no anarahantsika izay eo ihany koa ny fitsinjarana fanafody manerana nosy aza misaraka aminay rehefa avy eo ary. Vavao be ao amin'ny telma smartphone na raitra dia raitra Samsung A04e sy A15 5G izay afaka lohanao tsikelikely mandritra ny 12 volana tsy izany ihany fa mbola mahazo bonus 40 mégap zao ianao miaraka amin'ny zara-kado ary indrao toe-bolanao manomboka amin'ny 2,000 ariary sy 13,000 ariary isan'andro indray zao tonga vahaingana eny amin'ny telma shop. Mamelona ny araba-trano tonga klasy tonga vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-bavao amin'ity alina ity. Sarotra ny fitsinjarana fanafody manerana nosy amin'izao fotoan'izao indrindra ny amin'ireo toerana lavitra andrina noho tsy fisian'ny vata fampangatsiahana ahafahana mitahiry sy mitazona ireo mari-panatakiana. Hoy teo anivon'ny centre d'achat de médicaments essentiels de Madagascar Salama. Amin'ny fahasarotana amin'ny fitaterana sy ny toetrandro any amin'ireo faritra sasany ihany koa manampitrotraka eo anatrehan'izay ka masimba ny ankamaroan'ireo fanafody aparitaka eto amintsika Daniela mino arsono mitatitra ny antsy prian'izay. Mandidina ny 5,4 alina taonina hatramin'ny 5,3 alina taonina eo isan-taona ny fanafody aparitaka amin'ireo toeram-pitsaboana maro manerana ny nosy saingy olana hatreto tsy fisian'ny vata fampangatsiahana ahafahana mitahiry sy mitazona ireo mari-panatakiana amin'izany hoy ny teo anivon'ny centre d'achat de médicaments essentiels de Madagascar Salama androany. Il est souvent difficile de trouver le matériel de réfrigération. Sarotra matetika ny fitadiavana fitaovana ahafahana mitazona ireo mari-panatakiana amin'ny fitazonana ireo fanafody tsy ho simba. Manginy fotsiny ny lafin'ny fitaterana sy ny toetrandro any amin'ireo faritra sasany izay efa misy mahatratra any amin'ny 5 degré Celsius ny maripana raha tsy laza afa-tsy any amin'ny faritra Atsimo nosy ny any amin'ny faritra Boeny zao ohatra. Les températures peuvent parfois atteindre 35 degrés dans certaines régions du sud ou dans le Boeny. Ahafahana mitahiry ny kalitaon'ny fanafody ifanaraka amin'ireo mari-panatakiana totosa androany fifanaovantsy ny mpiara-miasa teo amin'ny centre d'achat de médicaments essentiels de Madagascar Salama sy ny tobin-tsolika Jovena de Madagascar. Tanjona ny ahafahan'ity tobin-tsolika ity mitahiry ireo fanafody ireo araky ny mari-panatakiana mialohany itsijarana izany amin'ny amin'ireo toeram-pitsaboana manerana ny nosy sy ny ananana fanafody tsara kalitao ho an'ny fahasalaman'ny daolobe.
tsy afamanoatra manoloana ny faratsian-dalana sy ny falafosany sidina anatiny ireo mpikarakaradia amin'izao fotoana mabetsaka ny mpizahan-tany zao isan'ny mampitarainy ireo mpizahan-tany ny isan'ny mampitarainy ireo mpizahan-tany lalana mampitoy ny Miandry Vazo sy Antananarivo io ihany koa ny Morondava izay mbola mitana ny laharana voalohany amin'ny safidiny ireo mpizahan-tany eto any toerana sy avy any ivelany. Nangina ny fahafahan'ny malagasy manao fitsidiana tamin'ity taona ity oharina tamin'ny taon-dasa raha ny fanazavana teny amin'ny agence de voyage iray niakatra kosa izany ho an'ireo mpizahan-tany avy any ivelany amin'ny ankabeny mbola i Morondava no safidy anaovan'ny fizahan-tany olana ankilany faratsy ny lalana manomboka eto Antananarivo hatrany Miandry Vazo izay mampitaraina ireo mpampiasa lalana manoloana izany ankilany lafo ny fitanterana anabakabaka eto anatiny izay nahitana fiankarana ireo polisy anjato amin'izao haute saison izao raha ny fanazavana hatrany. Ny vol domestique aloha lafo eto a Madagasikara tena lafo tsy ny olona rehetra no manana an'ilay fahafahana vidin'ilay izy indrindrandrindra ho an'ny nationaux na ny internationaux na ny client na ny touriste avy any ivelany ary miteny hoe lafo izy izany fa zay no mahatonga any amin'ny proposé ok alors alefa tomobile mandroso na aeroplane averina client nationaux indray raha mbola afaka mandeha tomobile ihany izy dia aleony mandeha tomobile izay aloha tena mahazo réclamation foana amin'ny resaka lalana ameko exemple concret ohatra misy client zao tsy tia andeha andray aeroplane na manao Morondava dia voatery zay tsy maintsy manao tana Morondava aller retour zany amin'ny tomobile dia nefa tsy maintsy zaraina roa satria ratsy misy partie tena ratsy be ilay lalana dia zarainay manao tana Miandry Vazo dia avy eo Miandry Vazo Morondava tana Miandry Vazo tena mampikaikaika ny client mihitsy ny ratsy ny lalana dia amin'iny zay mazana mahazo réclamation zay moa zany no teny hoe efa nitenenina foana amboninandro aloha zareo alohan'ny angana hoe ratsy io lalana io mila miala maraina be miala amin'enina maraina petit déjeuner amin'ny 10 maraina. Tsy afa-manoatra ireo mpiantsehatra fifampiresana mialoha amin'ireo mpanjifa no azo atao ahafahana misarika azy ireo ho an'ny fizahan-tany manoloana ireo olana maro samihafa izay na atambatra araka izany fitanterana an-tanety sy anabakabaka. Miezaka foana zany zay mirassurer an'ilay client dia miezaka koa azonay ilay olana fa miezaka koa zay manazava hoe zay aloha zany ny zavatra misy dia amena alternative na mandeha aeroplane na au retour dia mandeha tomobile alaler na alaler mandeha alaler aeroplane dia miverina tomobile zany hoe zaraina roa zany ilay izy. Sarotra be aminay mampakatra an'ilay offre eo koa ilay resaka concurrence sarotra be mihitsy zany mampakatra an'ilay offre aloha hatreto fa miezaka izay mitady ny juste milieu zany par rapport amin'ilay circuit sy ilay tarif omenan'ilay olona na client nationaux io na client internationaux miezaka foana izay manome juste milieu zany. Ankoatran'ny Morondava ny fidinana any Atsimo nosy any amin'ny lalam-pirenena fahafito no isan'ny misarika ireo mpizahan-tany avy any ivelany. Vitsy ireo manana fahefana amin'ny sara-pitaterana anabakabaka ny fanamboarana ireo lalam-pirenena izay tokony heverina manokana ahafahana manarina ny sehatra ny fizahan-tany eto anatiny. Voalohany no andray anjara amin'ny fampiratiana ireo asa tanana mandritra amin'ny biennale homophobie ireo mpanakanto malagasy misehatra amin'ny asa tanana io izay tetika asa entina maboroborobo ny asa tanana maneran'izao tontolo izao. Aritra ray volana ny fampiratiana izay ataony volana septambra ho avy izao any Venise. Ivelatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny asa tanana vita malagasy fa indrindra ny fahaiza-manao ny ireo mpanakanto malagasy. Isan'ny andray anjara amin'ny fampiratiana biennale homophobie izay atao any Venise amin'ny volana septambra ho avy izao any avy eo anivon'ny Le Village. Ny homophobie izay tetikasa entina ampiroboroboana ny asan-tanana manerana izao tontolo izao. Ny Le Village izay orinasa misehatra amin'ny fanamboarana sambo fainaingona vita malagasy ary mampiasa ireo ankora eto Madagasikara. Misy ny sivana izay napetraka tamin'ny fisitrahana ireo mpanakanto ity fampiratiana izay atao any Venise ity. Indray mitoraka ity misy sélection mihitsy le izy zany angatahana ny atelier na artisan le izy tsy voatery olona anankiray fa fikambanan'olona ohatran'ity Le Village ity zao fikambanan'olona le izy
dia angatahana manao visite zany zay a mihidina ny amin'ny atelier manao prospection aloha voalohany indrindra mijery hoe aiza dia jerevana ny zava-bitan'ilay artisan rehefa hita ilay zava-bitan'ilay artisan tediavinay hoe aiza misy an'ilay atelier an zareo a dia manao descente zay mijery an'ilay asa ataony a dia manontany zay raha vonina izy andray anjara amin'ilay izy critère zay zany a rehefa azonay zay mangatahanay sary zareo a film zay lien rehetrarehetra afaka azonay zany a dia vorina tanatina plateforme anankiray zay a evaluation tools zay ny anaran'ilay izy ny fond Yavaroussaine manana an'ilay compte eo anatiny a dia misélectionner an'ilay olona sy mirecenser an'ilay atelier zany na ilay olona ao anatin'ilay izy a izay nieritreretinay hoe tokony anana an'izay qualité d'excellence zay zany ao anatin'ilay arany ao anatin'ilay domaine ny fampiratiana sy ny fampahafantarana an'izao tontolo izao fa ny asa tanana vita malagasy no isan'ny tanjona lehibe anaovana ny fampiratiana sy andraisana anjara amin'izao raha ny fanazavana tanjona ny ampiakatra hatrany ny lanjany ny asa tanana malagasy fiara-miasa amin'ny fond Yavaroussaine sy Michael Angelo Fondation no nahafahana ny sivana sy nijery ireo mpanakanto isitraka izandra ny fanazavana ny fond Yavaroussaine izay maso ivovo nanao ny fanisana sy ny fanentanana ary nanao ny sivana ho an'ireo mpanakanto indro isan-taona no misy ity fampiratiana ity raha ny fanazavana ary aritra mandritra ny iray volana izany izay atao any Venise. Tanora misa 700 sy 10,000 amin'izao fotoana no mitantana vondrona tanora maheriny 700 amin'ireo distrika misa 120. Izy ireo izay manana drafitrasa isaky ny commune misy azy avy ahafahana mitondra fanovana. Olana ankilany tsy fisian'ny tohana ahafahan'izy ireo mandray andraikitra bebe kokoa eny anivon'ny fiarahamonina. Manoloan'izay ho tontosaina manomboka raha ampitso ary aritra eninandro ny fampahafantarana ny drafitrasan'ireo tanora isaky ny distrika. Etsika izay tafiditra anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanora. Ny foto-kevitra lehibe ingana dia hoe ahoana ny ahafahan'ny tanora mametraka an'ilay hoe vondron'ny tanora amin'ny fanovana eny fotony eny anivon'ny fokotany eny anivon'ny vohitra sy ny tanàna misy azy dia ny asa rehetra izay ho tanterahana zany dia mipaka eny amin'ny base eny anivon'ny fiarahamonina eny fotony mainga avy amin'ny isam-batan'olona dia ny tanàna misy azy dikan'izay zany mahatonga hoe rehefa hanao azy isika dia ny fanapahan-kevitra atao anivon'ilay paikady faniotra dia hoe eo anivon'ny distrika no tanterahana distrika no apetraka zany ny rindran-damina rehetrarehetra dia izay mahatonga hoe tsy maintsy misy avy any amin'ny distrika 120 no ny angana dia amin'ny distrika midina eo anivon'ny commune dia any anivon'ny vohitra sy ny tanàna misy azy loa tsiray avy. Any Antsiranana mandritra ny 2 herinandro no hanofanany ireo mpianatra liana amin'ny matematika ka hisehatra amin'ilay antsoina hoe système blockchain. Mpianatra ho injeniera eto amin'ny continent africaine no mandray anjara amin'io fiofanan'io izay tanterahana any Antsiranana sy tany Obezara. Kolo Antsiranana no mitatitra ny Antsiprian'izay. Ny ampiroborobo ny siansa sy matematika amin'ny firenena andalam-pandrosoana no anisan'ny tanjony tratraran'ny sekoly Saint-Pa na Centre International Mathématique Pure Appliquée ka tsy diso anjara amin'izany i Madagasikara. Fivanana mandritra 2 herinandro nanomboka ny alatsinainy fa 5 aogositra 2020 tao amin'ny STD d'Antsiranana. Mpianatra miisa 420 eo avy Madagasikara sy Sénégal no manjay anjara amin'izany. École Saint-Pa zany dia natao manokana ho an'ny mpianatra niveau master sy doctorat tsy eto Antsiranana ihany fa amin'ny eraky ny Madagasikara sy Afrika. Dia izy io zany ny thème no raisina amin'ny ity école ity dia momba ny resaka blockchain zany hoe misy fiofanana zany mandritry ny 2 herinandro mahakasika ny atao hoe teknôlôjia blockchain sy mijery ny fampiarana an'izany teknôlôjia zany. Mazava ho azy zany fa ho an'ny mpianatra izay manana base amin'ny matematika sy ny informatika zany no raisina ato. Misy avy amin'ireo mpianatra eo no avy eto Antsiranana, misy avy amin'ny IST sy ny université an'Antsiranana, dia misy koa ny avy amin'ny université any Fianaratsoa ary université an'Antananarivo, ary misy koa ny mpianatra avy any Sénégal.
Ny mpampianatra indray dia mpampianatra avy any Espagne sy France ary Afrique du Sud no mandray anjara amin'ity école ity. Fanovana tontolo numerika amin'ny fampiasana ny teknolojia blockchain izay miankina amin'ny rafitra mizarazara no ivoizina mandritra fiovanana io. Ny blockchain zany dia teknolojia izay miankina amin'ny atao hoe système distribué na koa hoe décentralisé. Izany système zany dia ahafahana mizara ny information ao anatin'ny mangarahara sy ny afaka raha maso zany raha ohatra ka hoe indrindra moa zao amin'izao fotoanan'ny digitalisation zao na le ataontsika koa hoe fanovana ara numerika zany dia zay fanovana zay zany dia ahafahantsika hoe raha ohatra zany ka mampiasa ny teknolojia blockchain zay hoe teknolojia izay tsy maintsy roborobo atoato dia ahafahana zany hoe ny rehetrarehetra afaka mandray anjara ao anatin'ny sécurité mandray anjara amin'ny fampiasana sy ny fampidirana information anatina système. Mba hidirana lalindalina kokoa sy hampitombo ny fahaizana momba ny siansa sy matematika dia mila fanohanana mba ho tanteraka ny sekoly sempa fa tsy andalo fotsiny. Tokony afindra ny tsaifaza rehetra voaroroso tomponantoka amin'ny tsy fandriam-palema ao amin'ny distrika ny Beroro ho ny solombavambahoaka voafidy atao an-toerana. Angatana ihany koa ny siny fanadiadiana lalina ahafantarana izay tena tomponantoka amin'ny fanakorontanana ny an-toerana raha ny fanazavany Agaton Andriatsilavo. Isan'ny mampirongatra ny tsy fandriam-palemanao Beroro ny firaisana tokombakomba amin'ny mpanao ratsy. Hoy ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana raha ny heviny tamin'ity androany ity ary isan'ny tafiditra anatin'izany ny ben'ny tanàna. Ity farany izay nilaza fa tokony andraisana fepetra izay rehetra tomponantoka ary tokony hovaina ny fampiarana ny sazy sy ny fampidirana bonja. Antony tsy miandry ela fa tafavoaka ny fonja avokoa izay rehetra tratra noho ny asa ratsy ataony. Fa zany dia tsy menatra mamono olona zany teneniko anareo ary tokony andraisana andraikitra fa efa tsy mety tsony ty figadrana ao akazo aby ity fa mba miangavy zahay ary azo atao ary mety anao proposition de loi mihitsy hoe izay olona criminel mpamono olona mpangalatra omby mpanamampijaly vaokatra an'io tokony any antsefa farafaratsiny nogadraina fa tsy alefa ohatran'io satria mahita lalana foana ny sasa moa ao betsaka no mitsoka any amin'ny fonja io moa nataon'io miditra izy androany afaka ray volana telo volana izy dia mivoaka fa minono olona nefa zany mbola misy koa eo maire namany zay tena manakorotana aiza avy eo Beroville eo andro amin'ny 7 ariva mbola misokatra mbola famezivezy ny olona misy ataky dia olona manafo ny endrika fantatra fa olona ao tanàna ihany ilay izy fa mbola misy mampirisika satria niezaka tsika zany satria voalany dia izay ny zavatra nataoko hoe andaminy misy fandriam-pahalemana Beroro io ary niezaka ny fandray tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra mba hisy fandriam-pahalemana satria tsisy fandrosoana anjey mihitsy raha tsy misy ny filaminana ary efa ndresaka tamin'ny lehibe rehetra hoe mba hanaova opération mihitsy aminay eo efa nanaiky moa ireo tompona ndraiky mpanjakana misahana ny fandriam-pahalemana fa ampanao an'izany eo satria tena mampanaelo ny vahoaka ao amin'ny tsy fandriam-pahalemana ao Beroro ao misy an'izany firambany zany isan'andro alatromby isan'andro zany teniko anao amin'ny 7 ariva misy pobasy eo tapin-tanàna eo nefa misy gendarme eo misy mpitany filaminana eo misy tompona ndraikitra eo zany ny zavatra misy. Angatahana ny siny fanadiadiana lalina ahafantarana izay tena tomponantoka marina amin'ny tsy fandriam-pahalemana ao an-toerana. Tokony ahay andray lesona ihany koa ny mponina ka ahay safidy izay tena hitondra iny fotony ho iatrany ity solombavambahoaka voafidy tao Beroro ity. Ho avy ny fifitanana be ny tanàna ary tsy maintsy ho avy io dia eto dia efa mitenanareo mahaizy ianareo mifidy fa tsy olona anakorotana olona tsy mba manana eritreritry ny hampandroso ny tanindrazantsika no fidiana eo fa mba jereo izay olona hitanareo fa tena ho be ny tanàna mendrika an'izany commune misy antsika tsirairay avy zany mavona hampandroso hiaraka amin'ny fitondram-panjakana izay misy satria hainareo tsara fa fampandrosoana no ataontsika ilantsika amin'izao fahasahiranana zao hainareo tsara mividim-piainana fa miakatra indrindra ao anatin'ny distrika Beroro zao mividim-bary henoko daholo ny tarainanareo ka reo be ny tanànareo reo ny olom-boafidy tena akaiky antsika indrindra miaraka amin'ny sefokotany ka mijerevanareo mahaiza mifidy zay olona hitanareo fa mety asoan'io commune misy anareo sy asoan'ny distrika atsika io tokony mba jerena ho fiditsika. Ateto aloha
samy manana ny heviny ireo olombofidy ao beroroa ary samy nanamafy ihany koa fa tokony averina amin'ny laony ny filaminana ao an-toerana. Antony mijaly ny vahoaka ary tsy misy fampandrosoana aza ny tenaina raha ny tahotra sy ny orooro vokatry ny sandahalo sy ny von'olona no iainan'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro. Iazo any mananjary vetivetsika ao anatin'ity trangam-piarahamonina ity. Mpivady mpiambina tranona teratany vahiny avy nandray karama no norobaina ary novonoina lehilahy gadra tafavoaka tamin'ny fomba tsy mazava niaraka tamin'ny namany ray hafa tamin'ny fomba feno bebina tao Mananjary Omaly. Notetehana tamin'ny antsy ny lohan'izy ireo rehefa voaroba ny vola sy ny fitaovana tao an-trano. Avy nandray karama ireto mpivady mpiambina tranona teratany vahiny ao Ambatolambo Mananjary ireto ary fantatra ireo olon-dratsy izany antony nanafiana azy ireo. Norobaina ny vola sy ny fitaovana samihafa tao an-trano ireto fianakaviana ireto ary novonoina tamin'ny fomba feno abibiana avy eo. Ia gardien vady izy io misy vakitrano teto dia izy mivady misy zany no novonoina tamin'ny fomba masiravina tetetehina amin'ny ansy misy ny lohany ary zay naverina be azy io dia maty daodolo zany izy mivady ary mampalahelo moa zany zavatra mitrango ohatran'izao saorana be dia be ny mpitandro ny filaminana fa efa zao marain'izao ihany dia efa misy olona iahina dia efa atao ny ankety amin'izao rehefa ny sambao. Voaroroy amina raharaha maro tahaka ny alatra taolapatio na vandozy io raha ny fanadihadiana ary efa nomelohy ny fitsarana higadra mandra-pahafaty saingy tafavoaka tamin'ny fomba tsy mazava ka izao nahafatolona izao indray. Zaza ny afina tao am-pandriana nandritra ny fanafiana no nahita ny abibiana nataon'ireo jolahy ka nahafahana ny sambotra azy ireo. Efa ena pelatana ny manam-pahefanana ny toerana ny raharaha amin'izao fotoana ary efa mandeha ny famitorana. Trangam-piarahamonina tany Mananjary izay hatrany. Trano maherin'ny 20 no hotohoto ny afo ny alan'ny sabotsy lasa teo vokatry ny tandrevaka sy ny haitany any an-toerana amin'izao fotoana izao. Olona manodidina ny 700 sy 700 araka izany no traboana tsy manan-kialofana amin'izao fotoana vokatry ity haitrano ity. Lafim-baovao hafa miompana hatrany amin'ny fampianarana, fanentanana ary fampahafantarana ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny hetsika Festival de l'écologie izay efa tafiditra amin'ny andiany faha-efatra ka i Mahajanga no andray izany ny farany herinandro teo. Miapotika ny tontolo iainana ary mila fiarahamientana ny fanarenana sy ny fiarovana azy ka no isa nomena sehatra bebe kokoa nandritra izany ireo tanora. Anja Robert, Kolo Mahajanga. Ny fitaomana ny tsirairay mba ho tonga saina amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana ka hosa ijoro amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara no tanjo ny Festival de l'écologie izay natao teto Mahajanga ny farany herinandro teo. Hetsika izay niompana tanteraka amin'ireo fampiratiana, ny fanentanana ary ny fampianarana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny. Nataonay ity hetsika ity mba hiaraha imetany tanora rehetra izay efa misehatra ihany koa anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana zon'olombelona satria araka ny efa fantatsika rehetra dia sarobidy izany tontolo iainana izany satria raha misy singa iray miala ao anatin'ny rohivoary dia efa tandidondoza daholo isika rehetra. Nefa ny amin'izao fotoana izao dia misy ny fiovantoetrandro izay tena miapaka aty amin'ny firenena marefo a Madagasikara dia izy io moa zany anatin'ny hetsika dia miara-mientana amin'ny tanora manentana ihany koa ny mpiara-bela rehetra hiaro ny tontolo iainana hanaja ny fadiovana hikolokolo ny manodidina rehetra tsy hanary fako eny rehetra eny tsy hanapatapaka hazo amin'ny tsisy dikany fa mitaky ihany koa isika ny rariny ara-toetrandro ary miantso any mpiara-bela rehetra hiaraka hitolona aminay ao anatin'izany fitakiana ny rariny ara-toetrandro zany. Manino isika mitaky ny rariny ara-toetrandro satria noho ny ireo fitrandrana tafahoatra, diso tafahoatra ho an'ny tombotsoan'ireo firenena mandroso sy ireo fandotona diso tafahoatra izay nahatonga ny fiovantoetrandro dia isika ty amin'ny firenena mandroso izay efa sahirana no tena hiara amin'ny voka-dratsin'izany indrindra. Ahitana ireo mpisehatra maro samihafa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra eo amin'ny famokarana izay hita fa efa miasimba vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro ny mpandray anjara ary miady amin'io tsirariny io raha ny nambara ny filoha nasionaly ny fariny. Dia natao zany ty hetsika Festival de l'écologie ty anetanana ny olona sy ampahafantarana azy satria maro ny tsy mahalala dia mbola miezaka hatrany mamotika na dia efa potehan'ireo any amin'ny firenendehibe ary ny tontolo iainana izay mieritraika aty amintsika
dia ny sasany eto amintsika koa mamotika n'le kely ananatsika dia ilaina amin'ny fanentanana ilaina amin'ny fampianarana ankoatr'izay misy ihany koa ireo fampiarana efa tsara ahafahana miaro an'izay tontolo iainana izay ataon'ny fikambanana samihafa fa ny farma ihany koa sy ny RGDD dia anisan'ny misehatra ao anatin'izay dia ampisehoana n'ireny asa tanana rehetra ireny zany ny antony anaovana n'ilay hetsika festival de l'écologie. Andiany faefatra ny festival de l'écologie izay natao teto Mahajanga ity izay nokarakarain'ny farm ny Gradoi ary ny RGDD. Maresaka iresan'ny pirenena no hoentintsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ka Malariso no kandidany antoko demokraty amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena any États-Unis amin'ny volana novambra ho avy izao hiaraka aminy ao anatin'izay Tim Walz izay ao anatin'izay fifaninanana indrindra ao anatin'ny fifaninanana amin'ny filoha teo aloha Donald Trump ao anatin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany niala tanteraka ny Niger ny tafika Amerikanina nanomboka omaly araka ny fepetra napetraka ny fitondrana miaramila ny antoerana raha ny fiatombohan'ny volana Jolay no efa nanainga atao amin'ny tobon-diamero miaramila manodidina ny 700 ronjato sisy izy ireo no tafajanona atao amin'ny toboray tao avaratry ity firenena ity ka niala atao antoerana androany ihany koa mbola ito saingiova endrika araka izany fifaninana ratafika eo amin'ny firenena rotonta araka ny fanazavana tsy ahivana tamin'ny tondasa ihany koa no niala atao Niger ro tafika frantsay ny tafika frantsay sy amerikanina izay nanampy an'ity firenena ity tamin'ny ady tamin'ny revondrina pampiorooro ao Sahel amin'ny farany eto ihany koa ny fiarahantsika ho any androany naiza misy anao ankasitrana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.